Madagascar Action Plan zany dia nazahoana financement nazahoana ny rehetrarehetra mpanao ny ady la politika dia ravo zany rehetrarehetra zany lasa illégal ny Madagasikara ka izao tonga eto tonjo ravalomanana rampirahina amin'ny malagasy rehetrarehetra aza manaiky zarazarany mpanao politika zany ohatr'izay efa mba nijolona insitara zao tony hitanareo io mitongilangilana io hovaitsika ao duro io izy rehetrarehetra mihitsy fa zato vote mbola tsy faly avy ianareo amin'izany ka zao ela loatra izay nijalian'ny vahoaka malagasy voalohany indrindra aloha dia miarabantsika rehetra na vita niatra izao fahantrana tsy mendrika izao tena mampakatany amin'ny taolana ny fahantrana mahazo vahoaka malagasy marina zany tsy marina eto am-bopoa ny toerana anisany betsaka mila feno solotena amin'ny malagasy avy any amorotsiraka rehetrarehetra avy ka eto dia atombokitsika eto Antananarivo mifanovana efa vonina ve iova sa tsy vonina ilaina mifanovana sa tsy ilaina ao artsika
Katika Germany tena pale maitanareo voga na moto tungayet saya ilaza aminareo fa tena tapakevitsika sa faka fandresena za matahotra reo mino fotsiny any ka rehefa tonga le fotoana mifaraka amby folo volana Desambra dia io no fidiny raha valomanana tojo raha valomanana tia numerony tena mahay benky nareo tiky tena mahay tena mahay ary nareo ke sy nandeha hely vetivety nareo dia mivelony alefa ndray raha manaraka ataontsika lavalava raikisa zay maly nandeha tany soavo masoandro lalana nomboka tamin'ny 1 pa tamin'ny 5 anareo zany zay ko tsy mifezaka ka dia zao enoy tsara raha tonga ty zahay ilaza aminareo fa ny fandresena ho azitsika mifandraika amby folo volana Desambra 2024 zao amin'ny herin'ny androany le fifidianana dia zao rehefa tonga mifidy daholo nareo dia eto miaraka aminareo le olona folo isaky ny any hoe izabo re zay no le netiko hoe zay tena clé tsy maintsy ataontsika berabe satria zareo nanitaka indray hatramin'ny androany le ordonnance voateo zao miresaka tany drala tany am'izay miresahako tany tany amin'ireo internationalindao jereny hoe aty tamin'ny 3 octobre izahay no niona teto amin'ity Bronxen ity hoe faranana mifaha-telopolo volana novambra le fahazahonany ordonnance niarana anaiky daholo dia namaly ny senia le 4 octobre ihany nilaza fa hoe faranana tsy maintsy faranana volana octobre amin'ny volana novambra faravolana satria manjary mifangaro amin'le RAL na révision annuelle liste électorale samy nanaiky teo gaga tamin'ny zabotsy zay na tokony iny hoe vovô maiky fanambarana maiky tena maiky ka tiako lazany aminareo eto hoe tany ho ren-danitra fa manontany daholo permis monatoko amintsika fa disininy dia zareo nanapa-kevitra rery tao dia taitra dia nitaizy koa ny voaka malagasy hoe misy fanambarana maika vovô maika azonao ve zany satria tsy tokony atao tompoka amin'ny ony mihitsy ny voaka malagasy ary raha misy fanapahan-kevitra oatra zany ny rahana ka misy fanarahana tokony fampihery aloha ao am'izay raha misy vo tena fandripaka karinao dia niatiny levana an'io any afarany andreo le olona dia daviny ampidirinao anatin'le liste électorale indray amin'ny alalan'ny ordonnance dia mahalala anareo ary voaka lambotoa fa tena ho mailo hoe anareo ary tena nao andro maso mihitsy hoe ty olony ty tsy afa ty aminay ary saika le mpitandrony filaminan'ireo zandary zanyndreo misy azy misy eninjato isaka ny arrondissement hitanay eo mety ohatran'izany ary tikena zany matoa amin'ny tena zany ary zareo ihany nge milazan'izy izy reto izy izy misy liste reto safity ny fanaovana zao fa zao tokony takitsika aloha rehefa tonga ny amin'ny heriny androany dia takitsika aloha hoe azarany nanaovana n'lay en étage définitif rovina zany vo tokony mba anaty keto solotena ny antoko politique ny société civile ary reo mpanaramasina observateur tsisy tony la fotoana izy rery am'izay mandako oatra bagna amin'ny ala sy titeny lava
Tanaiky zany. Tsy manaiky mihitsy izy. Dia zao mampisy tsara, zao zany ataotsika. Tsy maintsy aty amin'ny budget izy ty olony ty, izy mantsy zao manana autorisation, tena ara-dalàna ny tsifony anatin'ny lista, fa olona avy any ivelany. Dia zao vao azonay androany maraina indray, fa misy sazy hatramin'ny efa-bolana hatramin'ny efa-taona. Dia amin'ny 400 000 hatramin'ny 4 millions, kadra 5 taona izy ho an'izay olona rehetra mbola manao fahinahiniana ka misoratra fanondrony eo anatin'ilay lista. Voalaza ny lalàna. Voalaza ny lalàna tsara mihitsy izy hoe tsy azo atao ny misoratra indroa. Ka ho an'izay tena olona tia hisoratra, jiaby izy rahatratra ary nitorytsika mitindra mandeha ty. Vao avy miresaka tamin'ny nantarana azy tamin'ny androany dia moramora le osoko. Nefa ny osoko izay olona tratra eo, le tena olona hoe izy misoratra anarana. Nefa fa tapitra nefa izy misoratra anarana miterakafa. Izy aloha madididina Antananarivo, reo le olondreo. Dia le olona